Ina vaovaotsika. Ny mpiasan'ny JIRAMA no manao grève amin'izao, fa manao grève izy toute la journée. Noho ny fandroasan'andro zareo. Dia zareo mitaky ny fialan'ilay DG-an'ny JIRAMA. Zao hoe ny problème ny mpitondra ao Madagasikara dia ny olona nangalatra tsy asorina fa ny olona mahantra no asorina. Tout comme ici en France aussi c'est pareil. Zany daholo ny problème an'zareo. Aty andafy koa ohatray koa ny problème. Ny olona nangalatra tsy asorina fa ny olona mahantra no asorina. C'est-à-dire que ny olona any amin'ny farany ambony pili, any amin'ny farany ambony ao amin'ny JIRAMA tsy miala, fa ny olona arty amin'ny farany ambany no asorina. Attends. Voilà, là c'est mieux. Enfin, je sais pas si j'ai envie de parler en français ou j'ai envie de parler en malagasy satria sarotrarotra amiko ihany no miresaka sy mi-expliquer anazy amin'ny teny gasy fa andramako kely, ok? Zareo manao réorganisation na hoe manao restructuration dikan'izany androka olona be dia be zareo natona le Andry Rajoelina io vazaha io tonga amin'ny pouvoiran'ny tonga amin'ny direction an'ny JIRAMA tsy hoe nalaina ohatrao fotsiny fa nalaina anaovana nettoyage. Tanareo rehefa ohatra nareo mijery ana dia jereo ny CV an'ilay olona hoe inona ny tena asany dia manao nettoyage, manao restructuration, manao réorganisation, manao conduite au changement, etc. Dia inona ny dikan'izany tehana asorina daholo ny olona forcena mihitsy ny olona hiala. Forcena ny olona hiala amin'ilay entreprise dia ny akabeazana ny olona ambony mijanona foana fa ny olona aty ambany no miala. Sauf si hoe le DG mitondra ny équipany. Et c'est toujours comme ça. En tout cas, rehefa ianao no anatina entreprise à destination an'ny public, ianao koa ianao ao anatina entreprise publique dia tsy maintsy zay foana. Ohatra hoe misy changement de pouvoir dia tsy maintsy misy restructuration sy réorganisation. Dia ny réorganisation an'ny Andry Rajoelina amin'io JIRAMA io dia amin'ny fomba mampiomehy be satria au lieu de midégagena ny olona responsable ny chuten'ny JIRAMA sy ny inona moa tiako tenany endettement ny JIRAMA dia dégagena ny olona mahantra. Tu es en Mario Bros de ouf, ouais. Il fait trop chaud ici, du coup, je suis comme ça et tout. Makasitraka ilay izy éparses io. Ahoana? Dia ahoana fahitako an'ilay izy éparses? Tsy tokony mihitsy nitsika hanao cogestion satria piège ho antsika io. Satria raha tsika manomboka manasony an'io resaka cogestion io dia velomany tantsika. La France aneka tokony retrocéder amin'ny tantsika, tokony amerina ny tantsika amintsika fa tsy namerina. La France ane efa ina moa tiako teneny efa condamné, tokony amerina ny tantsika. Ary ino tokony nataon'ilay andro pression hoe avereno ny taninay fa manino izy manao cogestion satria famorotana an'ilay tany les izy eparses efa niteneniko anareo io. Tadidinareo sa le niteny namidy legioma manino ny tantsika. Dia hoy izy satria nisy namome source akaikaiky ny tany hoe anao cogestion des sociétés générales manao ny transaction dia hitanareo le vola rehetrarehetra mandeha makao Madagasikara tsy mitotona amin'ny vahoaka fa tonga dia mitotona amin'ilay Andry sy mitotona ny équipany. Donc tsy hitantsika ny lokon'ilay vola ary tsy hitantsika ny fandrosoan'ny Madagasikara fa le Andry dia ampiana ny amany antsika. Raha nareo mieritratra hoe le Andry mbola protégé be amin'izao satria hoe hitanareo na dia nareo ary nahita hoe ny équipe lasa nakany Madagasikara jereo tsisy équipe savante mihitsy fa dia équipe manemana-mpory hitanareo le olona le tonga dia manaborotsaka pataloha reny daholo no nalefa ny tany. Tsy izany olona anankiray hoe afaka hiady sy afaka hijery na ohatra zao hoe au niveau an'ny
cadre radical fotsiny jerena tsisy afaka mijery mihitsy hoe mety hoe ty zavatra atao ty sa tsy fa le olona le parabrotsaka pataloha daholo olona tsy mahay mamaky teny olona excuse moi South Africa ah là là donc tsy fantatra hoe ho very amintsika amin'izay zany ny tanitsika tena hoe piège le vazaha anatiny ao tsika de very amin'izay ny tanitsika jereo tsara izy no tsisy ny tompony tany tsika no mandeha se déplacer nefa tsisy ny tompony tany tsy ny la France ny tompony tany la France tokony rétrocéder tsika no se déplacer amin'ny resaka cogestion fa ny zareo tsy nidina tany Madagasikara amin'ny resaka le izy ohatra dikan'izany fanambaninantsika malagasy sika efa mahantra-poy mbola déplacer na taty totoa lalasy ny frongony rehetrarehetra andanina volan'ny malagasy de mbola ampidirana antsika anatin'ny maeskizo c'est pareil aussi ny ina moa tiky tenena ny resaka fividanana ny bus be de be iny de blanchiment d'argent reny tonga de coupe be pour mihitsy hoe blanchiment d'argent fanadiovana vola reny efa zavatra tsisy isa no mila an'izany isa amin'izao fotoana izao hoe mila bus électrique tsika ny ao Madagasikara na jiro raha tsarotra jiramara zao efa en crise ny olona rehetrarehetra efa manao ina moa tika manao manifestation avereny manao manifestation avereny ny volanay lol ny mpiasan'ny jirama mitsangana daholo anao manifestation fa nareo efa manao manifestation de atambary daholo ny combat de ataovy zavatra anankiray goavana be de ny étudiant manao manifestation ary de ny jirama manao manifestation ary de tonga de atambatra daholo indray mandeha de ataovy milan'le maniny ao ny base ny zavatra hitako koa manao conclusion ny zavatra hitako tamin'ny fête nationale tamin'ny fête nationale za miteny fotsiny hoe fête nationale teneniko mihitsy hoe fête za tsy niteny hoe jour de l'indépendance satria tsika tsy indépendant akoriny ozy ke fête nationale teo de nanao fety ny tapolaka tsara mihitsy ny foza rehetrarehetra ny tany Tuléar nanao manifestation ny base Tuléar ndrareo tena hoe mijanona ils sont sur leur ligne de conduite sur ça hoe hijanona zay hiady zay hiady ho an-taninay zay tsy afaka rebrebe n'le andry amin'ty fetifetiny sy ty rehetrarehetra an'ty fa ny taninay aloha no mandeha voalohany reo rehetrarehetra reo jerenareo tsara fa reo rehetrarehetra reo zay mitondra ny par exemple mitondra ny manifestation an-jerama io ny zavatra ho hitany zareo de na proposena vola le farany ambony tana hoe le leader de na menacena de mort le leader de na voavidim-bola na ny mpikadrana de potika fotsiny eo ady rehefa avy eo fa raha nareo ny tena te hiady de miaraha amin'ny vahoaka malagasy miaraha amin'le olona le miaraka amin'ny consommateur mihitsiny consommateur any jirama dikan'izany ny vahoaka rehetrarehetra de toutes les façons ny raha mbola io vazaha io noho ny eo de tadidiso fa nareo te vous allez dégager parce que de toutes les façons zay nefa ny tedavon'ndrareo hoe tsika mahantra eny any de ilany amaniny de maty daholo de ny tanitsika lasany jereo tsara ny 60 000 hectares efa ameny Andry Rajoelina any israeliana ny jirama ameny le Andry Rajoelina any israeliana efa ameny lalana be de be mihitsiny vahana tsara mihitsiny ny israeliana fa ny gasy kosa tsisy rara iny de ah oui, je reviens sur les îles Éparses. Je vais par-ci, je vais par-là, je vais par-ci, je vais par-là et tout. Mais je reviens sur les îles Éparses. Tanareo le miteny izy hoe le Andry Rajoelina mbola misy ekipany. Tontolo lalà no makaty andafy manano occasion andehanany aty andafy tontolo lalà sady miconstitue ekipa ihany izy idétruire le Andry Rajoelina. Tontolo lalà efa mikendry be mihitsy hiakatra amin'ny manaraka eo
angalana en place les ratra na koe anao coup d'état miaraka am'le je suis sûre fa il est avec les ravatomanga efa manomboka mafana Madagasikara le andro Rajoelina raha nareo ny nahita ny discours maimbo kely tsisy olona conseiller tsony manome anazy ny discoursny fa na le discours ary maimbo marina ve sa tsy zavatra ataoko zao manaiky ve nareo marina ve sa tsy ina mety ve ny atao jirama mety ve vidanako buisson électrique mety là vous savez que tous les rats sont en train de quitter le navire. Savez ça misy zavatra hafahafa misy sarina ao ambadika eo rehefa miteny izy hoe lazanareo fa tsisy olona tsony miaraka aminy tsy hoe ny lazana fa tsisy olona tsony miaraka aminy savez zany efa zavatra évident hoe tsisy olona tsony manohana an'le andro fa tsika ny olona manohana an'le andro fotsiny dia ny comité international ny communauté internationale fotsiny no manohana an'le andro raha ohatra hoe ny olona Madagasikara efa tsisy manohana anazy portsony kela tontolala efa miessayer am constituer une équipe izy aty efa am constituer une équipe any hitanareo le foza rehetrarehetra mitsipatsipaka rehetrarehetra reo efa hita mihitsy na ny zavatra ataony sasany raha menatra pory rehefa samy mandalo eo akaikinao tsisy samy jerena droit dans les yeux satria zavatra ratsy nataony zareo dikan'izany efa manomboka menatra miaraka am'le andro Rajoelina le faton'olona mpisilelaka sy mpinono pory mahatonga le andro Rajoelina mbola eo amin'ny pouvoir. Il pleut, puis. Tu vas devoir arrêter, hein? Hein? Il y en a tout en bas qui est pas rangé. Et vous savez pourquoi il s'appelle Pi? Oh là là! Oh là là! Donc, efa manomboka mafana le Rajoelina efa nagny discours raha discours izy angamba manao discours tellement mampimebesy mariny kely. Ah là là, les rats sont en train de quitter le navire. Dia ça mbola mieritreritra ihany hoe mbola izany zany eo. Ah, je mis surtout tout là là. Raha ohatra misy olona zany afaka mbola afaka manongana anazy eo dia efa miteny anareo hoe ny olona ao anatiny ao ihany matoky la tontolo ala ny teny hoe le système ny teny hoe aminongana iny nefa tsy nanao inona fa inona ihany azonareo tiako tenenina satria vavale tontolo ala koa moa enjana be iny. Je comprends pas pourquoi il y a rien qui bouge parce que plein d'intellectuels, d'artistes et tout. Enfin, je veux dire, les gens qui sont dans la haute société pratiquent la mignonnerie. Non pourri ni asani. Attends comme t'es kasia, finununa pourri, si fiondiana pourri, nous attendons. C'est pour ça que rien ne bouge. Et c'est pour ça que les gens, ils sont pas aveugles. Ils sont en train de protéger leurs petits intérêts. Kale vahoakanga te hitrotra fa ny ao anatin'ny sainy zareo hoe de hoe atody miady ambato tsy ny vahoaka rehetrarehetra mihitsy manao an'izany fisainana hoe atody miady ambato zany fa ny vahoaka Antananarivo aloha tonga de précisena fa raha ohatra ndria makany Tuléar ka mahita an'le andro matoa le andro tsy sanidina tany Benesy de misy antony ngeza be. Satria raha tany iny dia nan'ny amaniny eo anteneko anareo hoe ny nan'ny amaniny fa hitanareo le barrage ny nasorin'ny gendarme rehetrarehetra naverina napetraka teo daholo tsy haiko nakobonareo hoe travail ahoana le izy tsy afaka mihitsy hoe olona anankiray na roa manao an'izany asa zany fa au moins misy olona 20 na 30 miara-miasa mamerina an'le barrage napetraka amin'ny vahoaka tsy haiko nakobonareo hoe tsy olona anankiray fotsiny no mijoro any Tuléar fa olona efa misy amanjatony. Ny zareo tsy matahotra mihitsy ny amoiny ainy ho an'ny tanin'ny razany any fa ny ao Antananarivo no mitsifitra
quoi efa ela be zay teneko anareo any amin'nosy sakatiera zareo koa fa mietsika de toutes les façons moi ça m'étonne quand même ouais zakaka hoe fa maninona atsika côté ohatra manaiky tsatsan le malamalo io angalary mpory daholo ny tamitsika ataony manlemany daholo tsika rehetrarehetra de manaiky miondrikondrika amin'ny zavatra ratsy ataony rehetrarehetra amin'ny tanitsika sady olona tapakolona manlemany mipory ary miboky ny oentin'ny sibirany mipory mamono ny olona ny au niveau de Sakati de maninona tsika no vo satria ny olona amitsika ihany tena voalohany indrindra mamadika ny olona mifokotsika ihany zany ny voalohany indrindra mamadika de zay mahatonga atsika vo fa raha tsika no hoe même raigina daholo tsy afaka voan'io mihitsiny si tout le monde a ta mentalité de tafabetsika to de tsy ilay nazy tsisy ilevanazy mihitsy ny fanjakana tena tsisy ilavanazy mihitsy ny salut tena tsy ampy pitarika mihitsy misy pitarika fa reo pitarika ohatra zao manomboka mihetsiketsika kely na menacé de mort na nafa ohatra zao nareo manana pitarika sura jereo fotsiny i Fanapera colonel Fanapera izy pitarika tokony ny vahoaka rehetrarehetra mihitsy ny tonga de hoe miaro anazy azonareo de ohatra zany hoe ny olona samy mitsangana ho anareo de rehefa izy misy menace be deabe zany colonel Fanapera zany niditra tao anatin'ny ohatra ny hoe tao anatin'ny trano maro andafaka fa navita ny teny sy navita nanao zay zavatra tiany tenenina ary tsy niondrika ny olona ohatra reny protégena tena marina mila misy olona say milatsaka mitarika mihitsy ranga misy colonel Fanapera mavita nitsangana sy navita nitarika ny ao Antananarivo ny problème tsy le hoe tokony misy satria misy any Ravalomanana misy any Ratsorary mampianina fa tellement corrompu pour reo zay mahatonga andreo tsy mihetsika satria misy anterehan'ny Ravalomanana ny resaka basculière voalohany anisan'ny tao hoe raha ohatra ny étude en phase d'étude any amin'ny Ratsiraka fa raha ohatra hoe fampidirana an'ireo mpanao an'ireo fasika mainty reo Ravalomanana de le andry raha nareo ny nahita reo anomboka nafana tao anatin'ny ekipa tao zay mahatonga ny kala lalatina manao hoe tsy aroa tanareo manao biby lava-po ohatra zao fa maninona d'après vous satria maka positionnement aka en place ny présidente ohatra rehefa mahazo ny place ny sénateur zao izy de aka place ny présidente nefa ny andry nikendrena de ny apiditra ny zanany ngamba le ilo io ny tiany ampidirina anao politika en place na le arena en tout cas ny successeur an'le andry amin'ny manaraka io na vadiny na ny zanany satria izy tsy afaka mibriquer 3e mandat efa ataony ohatrany ampianariny ohatrany fitondran'le Ravatomanga sy fanaovan'le Ravatomanga ny man'ny partenaireny no fampianarany any Rosanaro tahaka après zao miaraka amin'ny vahoaka de mety ihany zareo misy pitarika daholo nareo mieritreritra hoe nareo sana mitadavinareo de olona na montiky tenenina olona malaza na hoe olona malaza c'est ça olona malaza zany tadavinareo hitarika fa tsy any mihitsy raha ohatra nareo mitatsy an'izany combat zany de nareo ny tokony hitarika raha zahako ny tany Madagasikara tany hoe considéré comme personne non grata de ça zao efa comme personne non grata fa raha mbola zahako tsy nanao inona ohatra hoe tsy nanomboka ny teny de raha ohatra ny idinako tany moi je peux vous dire que je me serais positionné en tant qu'opposition mais direct tsy ny andro la hoe itsy na itsy fa zany tonga de miditra hoe alors rehefa tsisy mahana de lao anaovako anazy de mila olo ohatr'izay fotsiny tanora mahasamy tsangana ohatr'izay zany raha ohatra miditra amin'ny aéroport hoe de zahako ny voaroaka fotsiny je peux même pas rentrer à Madagascar
mba ho me thème kely lohany fa tsy naharaka resaka fanontanianan'ny olona. Donc rehefa ohatra rehefa ianareo mitady leader de placé eo amin'ny place ny leader. Tsy ny olona rehetrarehetra afaka maka an'izay place zay daholo. De rehefa avy eo amin'izay rehefa avy eo amin'izay hoe ty misy olona mbola mety kokoa noho za, mais vola placé rehefa tsy te hanao an'ilay izy tony. Mais il faut pas attendre, il faut jamais aide-toi et le ciel t'aidera. Ampilony tenanao zay ho Andriamanitra manampy anao. Tsy zany zany Andriamanitra nanampy anao zany na de ianao rehefa vavavakeo mandritry ny adiny zato na tsisy Andriamanitra nanampy anao zany raha tsy ianao manampy kely ny la chance na hoe manampy kely ny miracle na manampy kely n'Andriamanitra. Kokondry tena efa grave aky ny fitondrana am'izao. Fa grave il commence à vaciller il est en dépression le mec Zany le eo ihany fa za mba ataovy kokoa kely kokondry. Coucou Andriaina, peu fine. L'origine de Basileia vient de Ravalomanana. Il faut regarder l'histoire, ma chérie. Hein? La première phase, c'était Ratira qui a accepté que les gens aillent regarder, tu vois, aillent étudier les terres. Après, c'est la deuxième phase, c'est Ravalomanana. La deuxième phase, c'est Ravalomanana, c'est les terres rares, l'exploitation des terres rares, Tolania, à forte fin, d'après toi, c'est qui? Hein? C'est pas les Rasuel, là? En plus, il y a aussi une petite entrée des Ratonar Mapiana, donc, faut leader, là. Voilà. Et le combat des C10, pourquoi c'est tombé là? Parce qu'il y avait déjà des C11, parce qu'il y avait déjà 10 qui ont déjà été vendus. Il y en a un qui a largement baissé son front, qui a oublié le combat et a laissé tout le monde, et est parti faire sa campagne électorale. Merci Kifa manome falalanji sady mampianatra be ou à sincère nul. Salut Safira, Okunji, cœur sur toi. Un petit coup de toiture, il a mis provoqué Cynthia. Marina daholo na de mandratra olona maro aza. Cœur sur toi, je dis qu'elle. De coucou Tatiana. Donc voilà. Donc c'est moi tout garde tsy metsika. Areo tsy etsika mihitsy areo tsy etsika ho atsika zany. Reo any intérêt aloha no protéger ny volany mihodina ao Madagasikara no protéger. Raha misy tena hoe degany mitarika vahoaka eto mitsoka reo rasa maka pouvoir zao ry Rosy sur afa voan en fait voan'ny io fa za hoe tsy sa ny vahoaka fa tsy misy pitarika sur reny. Teneniko anareo Rosy tous les combats de Leandre Rajoelina niaraka tamin'ny Rosy foana. Tous les combats. Rosy je l'ai connu tamin'ny Ratsiraka. Tamin'izy nanao campagne ny Ratsiraka. Hoe mpamadika tanindrazana rehetra de tsy tian'ny olona rehefa resy Ratsiraka. Fa Rosy lui, la seule chose, misy zavatra tena hainy Rosy tsara, c'est rassembler le monde. C'est un zavatra zay ny temps Rosy zay. Il sait rassembler le monde. Il sait rendre de ny olona hitanareo ny olona rassembleur ohatra reny ça devient dangereux rehefa ohatra hoe tafiakatra ohatra zao tafiakatra amin'ny pouvoir zao le Andrajoelina jereo tsara ny firenan'le Rosy. Rehefa nisy lalana izy any idirany tao anatin'le ambany tanàna de nisy lalana izy nidirany ason'ny fony vahoaka de mifiry ohatry zao de nataony ohatry zao le Rosy. Pourquoi? Parce qu'il est dangereux. Satria il sait mobiliser du monde. Tanareo tsara mahay miteny tsara koa ny mahay tsara koa ny mahay migérer fa tsara koa mahay mobiliser. Et lui sait faire ça. Zavatra hainy Rosy mobiliser olona. C'est une évidence. Raha Rosy
miaraka mikalala latina nefa zavatra ohatry ny hitahitantsika ohatrohatr'izao hitanao ataontsika caméra ohatrao de raha le andry mbola matoritory de manina nefa le rosy tsy omeny le andro mihitsy na postana ministra na posta tsara mihitsy satria fanambanina ny fiaviany rosy azonareo fa nyteneniko anareo olona mpanavakava-mbolo kototra hoa le andro io fa io ny ampinany amany azy je n'ai marre de ces mouches là de rosy c'est no mahatonga anazy tsy fa pouvoir c'est un très bon c'est quelqu'un qui sait faire bouger la foule je dirais pas que c'est un bon communicant mais en tout cas il sait bouger là, il sait faire déplacer les gens et tout. Cependant il s'est fait toujours manipuler par chaque dirigeant. C'est un problème la rose. C'est renareo tsara. Le Francis Turbo tsy nanao hoe ninina tariny lasa ministre de la culture. Fa rose tsy omeny ninina satria tsy malama aloha. Satria avany amin'ny caste ambany. Azonareo? Satria betsaka aminao fa olo karaha ataonao io no ilain'ny firenena mahafinaritra. Salut Saïdou. Otep. Tena coucou, tena mandreraka be mihitsy le fitondrana amin'izao. Eno tsy haiko hoe fagasikara feno somba nataoko olona mba matotra fa le ry nafian'ny député nanjabota asa mampime fikisany Ravatomanga lolo fikisan'inona c'est malon la pour j'ai mis donc comme je vous dis Rosy c'est un bon élément à mettre dans son équipe ça. Reny olona tsara atao anatin'ny ekipanao de reny rehefa mahazo ny toeranao kosa ianao de mena toerana tsara ahafahany miady ho an'ny tanindrazana hoe tena hoe dans la conviction panafricaine. Fais-nous l'altre tiamenti fait un rajout. J'en peux plus. Donc voilà. Donc oui, Rosy s'est déplacé des foules et tout. Et c'est grâce à Rosy que Leandro Razuela, dans tous ses combats, a su arriver là où il est. Tam le saka coup d'état ça se ressout ça allait à dire la relais dans la vidéo on a 8 minutes à bleu brune qui est américain blouson en cuir. 8 minutes ça n'a de faire nous la fa ouais si petit ma me foutun de nas tane vidéo en 24 heures matin ato filmer ça na savatra quelle voiture kai la sana no PSP satria je faisais partie de la majorité silencieuse à l'époque et tout après mais ma belle famille n'a pas voulu etc. Mais il m'a dit ouais tsy fantatra anao akory ny zavatra tenenao fantako tsara ry Rosy ny zavatra nyteneniko fantako tsara tamin'ireny fotoana reny ny zavatra nyteneniko fantako tsara mihitsy hoe inona ny conséquence an'iny zavatra nataonareo iny mouvement nataonareo iny sérieux zao ny conséquence vao nampidirina teo Leandro Rajoelina zao tsika mianakavy sady tsisy jiro ny tsisy rano tamin'ny Rajonary mampianazany efa nanao programme izy ana i restructurena ny Jirama sy anamboarana ny Jirama tamin'izany fotoana izany fa zao tsika ny tantara no prouver hoe zano nanana ny rariny sy nanana ny raison taminareo tsika nonam-panjakana tamin'ny Rajoao reny. Voilà. Donc nous la mantaniana de se malade de c'était alors tranquille si j'ai envie de répondre je réponds. Et voilà, il a été très
Je sais pas si c'est dans la bêtise ou dans la niaiserie, mais supporter un mec comme Leandre Rajoelina tsy malamalota olo miditra ao anatiny na malamalota olombelona be pour raha de malamalota olo miditra ao anatiny ao si mpanavagavam-bolo kototra, il avait aucune chance d'atterrir en tant que ministre. Et pourtant, lui, il s'est battu pour celui-là. Un scénario. Ce mec prépare sa dictature tout doucement, mais le peuple est trop endormi. Ils veulent pas se révolter. On manque de leader du petit peuple, t'as compris. Mais lui, il a su rentrer dans la tête du petit peuple en donnant des coups faits et tout ça, en donnant des cuvettes, etc. Il a su acheter le petit peuple, parce que le petit peuple ne réfléchit pas. Le petit peuple n'a pas le moyen de réfléchir et le temps de réfléchir. Et c'est grâce à qui? C'est grâce à Rose. C'est Rose qui l'a fait rentrer dedans. Et c'est Rose maintenant qui est en train de s'en mordre plein la tronche. C'est malheureux, hein. Mais en fait, voilà. Et chose que j'ai constatée, c'est que quand j'étais partie manifester, j'ai bien dit que j'allais manifester le 26 juin et tout, et j'attendais juste la confirmation de la police. Vous vous souvenez ou pas? Et ben, malheureusement, on était deux. Et malheureusement aussi, les personnes qui allaient à l'ambassade, c'était tous des Leandre Rajoelina. Quand je vous dis des Leandre Rajoelina, c'était des Leandre Rajoelina. Et là, j'ai découvert que c'était des jeunes. C'était des vieux. C'était des gens qui, comment dit-on ça? En tout cas, si vous n'avez pas le soutien de la diaspora. Là, vous avez le soutien de la diaspora. On est deux à vous soutenir ici. En tout cas, ici en France, vous n'avez pas le soutien de la diaspora. La diaspora préfère faire le mignon. C'est-à-dire, nous, pour un nasa, tout ça, y a toi, vous savez, une place, même si c'est une place minaneman kelara, des salons en place nia, il minaneman kelin tout ça en afchani na niafanane Madagascar. Ça j'ai vu, t'envoies tes gosses sont étudiés ici en France, mais ces gosses là sont partis faire les pneumones au niveau de l'ambassade. Et je peux vous dire que c'était écœurant. Rewa tsisante la na direct miss lela be miss fafungesa be miss lava be nousa miss fukel nousa miss retra va aucun n'a réussi à me regarder en face parce qu'ils savent très bien que ce qu'ils ont fait purée était mal. Tsisante la na rewa we droit dans les yeux satria zavatra nataony ratsy. Mety vera miala amin'io fitondrana Inga Rajoelina dia alaina daholo ny fananana. Mety tsara mihitsy zany, mais on peut pas l'enlever comme ça, mais on nationalise. Et il faut retracer. Tu vois, il faut regarder qu'est-ce qu'il a gagné avant et rendre ce qu'il a gagné avant d'être président et récupérer tout ce qu'il a accumulé. Ça on peut. Il faut pas que ce soit un tribunal français, je vous le dis bien. Ou encore un tribunal international, il faut que ce soit un tribunal malagasy. Et vous récupérez tout. Cette décision de tribunal-là, il a des biens à Maurice, il a des biens à Noussipé, il a des biens à Paris, il a des biens partout. Donc, énumérez tous les biens, et on peut récupérer, mais on nationalise d'abord. Et après, on peut dispatcher. Bien évidemment, bien mal acquis doivent revenir au peuple. Il doit justifier de son salaire et de tout l'argent qu'il a dépensé. Sachant que je crois qu'il met tout au nom de sa femme. C'est pas que je crois, c'est sûr qu'il met tout au nom de sa femme. Lui, c'est le tout, c'est la famille de sa femme. Bah, ça faut qu'elle m'engage ni mouvement fédéral, anatin'ny fait non mais timandrous fait. Moi, je vous dis, hein, le mouvement fédéral, c'est quelque chose qui doit se passer en 1, 2, 3 ou 4 actes.
c'est-à-dire qu'on va commencer déjà la déconcentration du pouvoir. Déconcentrer dans le pouvoir, hein, et on met le pouvoir à ni territoire. Et après, dans la deuxième phase, tu décentralises. C'est-à-dire, tu donnes de la puissance à chaque région. Dans la troisième phase, si chaque région sont stables et tu peux faire les choses, là, tu peux passer à décentralisation, déconcentration, décentralisation. Après, tu donnes des puissances à la région. Et après, tu fais quatrième phase. C'est là, vous m'avez une puissance à la région, une puissance économique à l'une. Dans une quatrième phase, là, tu peux faire un État fédéral. Mais tu ne peux pas, tu ne vas pas donner, et il faut pas du tout qu'on se sépare. C'est-à-dire que tu peux pas donner des pouvoirs régaliens ou encore judiciaires aux régions, sauf sur certains points, c'est avec certaines limites. Ça tient à des fameux d'éthique. Mais là, le but, c'est l'unité. Tu n'es aux États-Unis? Ah, ça n'a rien dit que tu n'es là. Ni ambany tanana nye no tonga de tonga any amin'ny fosa teo amin'ny fitondrana de mila ambany tanana boto noho ilay hoy izy no mahita an'ireo fa zay izy ihany no tena hoe solution raha anao anio hoe hitrotra ny malagasy fa raha hoe olona ambony latabatra no sensibilisena maty no BDB. C'est pas forcément un truc. Tsotra zay nanaovana Hitler anazy tany ambany tanana mihitsy ny tonga de azo ny fantany farany ambony. Tu faut regarder. Zareo anareo amin'ny tena resaka le grand H iny a. Tsy le resaka le hoe tsy fitiavany olona no tena jereko fa resaka comment il communiquait parce que c'était un très bon communicant et il a su développer. Eritreretinareo hoe ny zavatra nataony a tamin'ny 1939, 1945, 45, 1945 a de zavatra inédit. Mbola ampiasaina hatramin'izao ny resaka publicité, ny resaka rehetrarehetra, be dia be mihitsy ny zavatra mivoaka, surtout au niveau de la communication hoe inédit. Napetraka ny raha asy. De raha asy a tsy mivahoaka kely, nisy mivahoaka kely ihany fa tsy mivahoaka kely rehetrarehetra no naheno anazy. Fa hainy ny convaincre an'ilay olona le tena le manam-bola be sy manan-karena be. De ny investir tao le olona manam-bola be sy manan-karena be. Zay ny asy zay. Asonareo. Donc tsy maintsy anareo mieritratra hoe ambany tanàna. Non. Mila fotsiny ny olona manam-bola. Bah oui, je sais, la France est complice et la diaspora des Boursani. T'as tout à fait compris. Je vais pas rigoler, mais c'est vrai, c'est véridique. Tu vois là pas que des balamalou. Ici, je les calcule même pas, car comme tu dis, ce sont des suceurs de... Ah, tout à fait. Ah, enfin quelqu'un qui a bien compris. Et c'est là le problème. C'est ça le problème. C'est que la diaspora, quand la diaspora ne veut pas aider son frère qui est en train de trimer à Madagascar, et ben ça fait ce genre de choses-là. Et même moi, je me dis, ouais, c'est bien ce que tu fais, nanana, mais au final, je suis la seule à me battre. Et en plus, je suis la seule à déranger quelque part. Mais ici, la diaspora n'a pas bougé, n'était pas partie manifester. Ils protègent leur petit intérêt, alors que leurs frères et leurs sœurs meurent de faim là-bas. Quel risque ils ont de ne plus aller en vacances et de ne plus avoir de boniche? Moi, ça me dérange pas, hein, de ne plus avoir tout ça. Je préfère voir mon frère et ma sœur être libres qu'être attachés. La France va l'aider à rester au pouvoir si quelqu'un tente un coup de... Oui, la France va l'aider, c'est certain. Mais c'est à nous de le dégager. Et c'est pour ça qu'il faut pas chercher faut pas chercher la France comme allié. Faut surtout pas.
Ah, je connais, je peux vous dire, ouais, Rawatoni ou la fata quoi, Ambrisa Kawe la France, des fata Kotanem ni punt, ni la France à ti. Fata Kutawol, reptundra la France, arrête, fata Konsanan, fata Kutawol. Cependant, tiens, ni sinande, tunatuna, amniatko. De toutes les façons, Cynthia, ça n'a uno fananda nandawan cascar depuis le début de l'humanité aussi. On s'est mis n'importe quoi. Ah, c'est trop long, j'arrive pas à lire ce que tu dis et tout. Et moi, j'ai envie de prendre le temps de lire ce que tu dis. Ça, c'est attends-toi en gros et tout. Ça y est, t'es bien rentré? Oui, j'ai des trucs à te dire. Ok. Ok. Ok, bah écoutez, très cher, il y a mon fils qui vient venir me parler et tout. Je vais vous laisser. Très bonne soirée, hein. T'as une agenda, t'as une race, hein. Il y a un commentaire en toi, c'est intéressant, mais. C'est tout ce qui est en capital, là, j'ai du mal à. Voilà. Madagascar, attends, je vais essayer de lire, mais. Tu m'as tant. Si t'es Sarah, il y a de l'égoïsme, ça c'est certain. Sur les pouvoirs, naïfavaka takne, tigere tsukuni favaka misne. Tigera wacha wembola ona tuni fafana, tigero tsaka secta pede pe Madagascar. Sa tsuwe manenska fafana, sa tsanenska ni stianenska fafana, fa samaita futsune secta pede pe lotra na Madagascar. Kamila fuana na pede pero. Say. Je suis pas contre l'église catholique. Pas du tout. Mais ma famille est très catho, hein. Et je suis pas aussi contre l'église protestante, pas du tout. Non plus, je suis pas non plus contre l'église anglicane. Par contre, les sectes, ça tue notre... a commencé par ça. En tout cas, moi, j'ai vu ce que c'était. Et c'était pas comme notre église à nous. Ah, c'est très sale. C'est très, très sale. Donc, moi, je suis pas contre, hein, mais par contre, les sectes à ma pour rien, ça dégage. Ok, je vais regarder mon MP, chérie. Envoie-le sur mon Insta, Cynthia Randiambouloul, Cynthia Randiambouloul, Instagram, comme ça je vois. Mety vera am'izao fitondrana zareo no alaina ny Ilzebars satria mampanahy tsy maintsy alaina ny Ilzebars n'importe qui mitondra tantsika io fa tsy taniny. L'important, c'est que ça nous revienne. Même si ça va nous prendre des milliards d'années, c'est à nous, ça nous appartient. Si on le donne aux autres, c'est fini pour nous. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de donner les Ilzebars à la France. Tu es étonné, ça va vendre les Ilzebars à la France. La cogestion, tu crois vraiment qu'on va co-gérer? Déjà, ce sont des gens condescendants qui nous regardent de haut. Si vraiment ils voulaient co-gérer, ils auraient été humbles, ils seraient partis à Madagascar. Vous avez compris ou pas? Ils auraient fait ils auraient fait la réunion de conception là-bas, tout ce qui va se développer là-bas, et tout ce qui se passera là-bas. Mais ils n'ont même pas de respect. Il fallait que les petits Malakas, les Myoyens, ça se déplace ici en France. Pour dépenser, on dépense des milliards pour ça. En fait, on se déplace, on dépense des milliards pour se faire entuber. Ça va, puis souper, hein?